أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voalohany indrindra dia dera sy lazary voninahitra lehibe nataontsika ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsodrano tafitafany ho an'le iraka mahafatoky Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpanaradia sy izay mifikitra amin'ny fampianarany mandrapa-taperina zao tontolo zao insha Allah ta'ala. Tsika teo aloha teo dia niaraka na makafaka ny mazava-dehibe ny fitondratena mendrika. Tenentsika fa Rasul sallallahu alaihi wasallam anisan'ny antony nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala azy teto ambony tany dia ny hoe andeha mpianatra ny zanak'olombelona an'izany fitondratena mendrika izany. Ka miteny Rasul sallallahu alaihi wasallam na hoe innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq. Tena marina hozy Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ny antony tena nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala ahy teto ambony tany dia ny ampianatra ny zanak'olombelona zany fitondratena mendrika izany, na andeha meno zany fitondratena mendrika izany. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qudwatan fi akhlaqi. Paminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia modely na tsara laitahaka amin'izany fitondratena mendrika izany. Raha ihany Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa nantaniny ireo sahaba na ireo mpanaradia azy izy, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma khairu ma utiya al-insan. Nantaniny ireo sahaba izy, nantaniny ireo mpanaradia azy izy makasika hoe inona ozy ny tena zavatra tsara indrindra izay nomena ny zanak'olombelona eto ambony tany. Dia namaly ilay iraka mahafatoky na miteny na hoe husnul khuluq, izany hoe ny fahaizanao mitondra teny na ny ahatsara toetra. Izany fahatsara toetra izany raha laisana bavajana isany dia anisan'ny zavatra iray mahatonga ny zanak'olombelona tafavoaka amin'ny fiainany ato ambony tany, ary ahatonga azy ihany koa ho ahazo valisoa mendrika any akoatra. Ary anisany ihany koa mba hatonga azy arakaiky ny Rasul sallallahu alaihi wasallam ao anatin'ny paradisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa nantany tamin'ilay sahaba ndray andro na hoe ala ukhbirukum bi ahabbukum ilayya wa akrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah aadaha marratayn aw thalatha faqalu na'am ya Rasulullah qala husnul khuluq. Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa nantany an'ireo mpanaradiana na hoe moa aveo izy, tsy ambarako aminareo, tsy ho teneniko aminareo fa iza ny olona tena akaikiko indrindra amin'ny andro farany no sady tiako indrindra. Naveriny mpaminany sallallahu alaihi wasallam indrona intelo teo eo zany teny zany, dia niteny ireo mpanaradia mpaminany sallallahu alaihi wasallam na hoe ambarao anay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia namaly avy hatrany Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe ahsanukum khuluqa, ny olona tena tiako indrindra no sady akaikiko any amin'ny andro farany ao anatin'ny paradisa dia le olona tsara toetra, le olona mahay mitondra tena, manoloana ny mpiarabelona anazy, manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka tiatsika tenena amin'izay dia ny fitondratena mendrika dia anisan'ny zava-dehibe ho azonao anatin'izay ny hoe ianao akaiky ny Rasul sallallahu alaihi wasallam no sady tia ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ny fitondratena mendrika dia anisan'ny thamaratun min thimari al-iman. Izany fitondratena mendrika izany dia anisan'ny vokatra ateraky le iman, anisan'ny vokatra ateraky le finoana. Andaotsika ijery hadisy izay niteneny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyakul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mampianatra antsika miteny manao hoe izay olona ozy mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino ny andro farany dia oka izy iteny tsara na angina. Ary izay olona ihany koa mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino zany andro farany izany dia oka izy anaja ny vahiny, oka izy ahay karakara ny vahiny rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano. Ary izay olona mino ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mino zany andro farany izany dia oka ihany koa izy anaja ny ray vodirindrina aminy. Inona ny tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam tenenina amin'izany? Izany hoe le finoana izay ao anatin'ny fotsika io tsy maintsy miaraka amin'izany fitondran-tena izany. Raha ohatra le finoana le mampino anao tsisy fitondran-tena mendrika, manky aminao zany fitondran-tena mendrika izany, midika izany fa le finoanao mihitsy zany mbola tsy ampy araky ny fanazavana izay nateniteneny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Raha iandro ireo sahaba, raha amin'ireo sahaba tonga tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia niteny izy nanao hoe ya Rasulullah, inna fulana tadhkur annaha sawama qawama ghayra annaha tu'dhi jiranaha. Ory ilay iraky ny Allah subhanahu wa ta'ala, irahanina ozy izy dia malaza ary vodera fa hoe mife, malaza manao fehezana maro no sady mitsangana manano soalamo ny alina. Ahoana ozy izy ty sahaba ity zany toerana misy an'io olona io amin'ny andro farany dia nitenenina Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe hiya finnar. Satria maninona? Satria le sahaba rehefa izy nitantaran'le resaka fifehezana sy resaka fanaova sola, fa ny problème ny olona io izy ty sahaba ity dia izy maniratsira nireo mpiray vodirindrina aminy, izy tsy manaja nireo mpiray vodirindrina aminy, izy manalava lela manolona nireo mpiray vodirindrina aminy. Ka niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam hoe izany olona izany amin'ny andro farany dia miditra ao anatin'ny afobe. Satria maninona? Satria le fivavahana na ny imany izay misy ao anatin'ny fony, imany izay mirehitra ao anatin'ny fony, tsy nampiarahany amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny fitondran-tena mendrika. Ka zany mahatonga anazy amin'ny andro farany hiaraka amin'ireo vahoakany afobe. Taorian'izay dia nisy sahaba ihany koa tonga dia nanontany tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe irahanina ozy izy izy tsy dia manano sola, izy tsy dia manano fifehezana sonina, izy tsy dia manano mitsangana amin'ny alina manano sola, fa izy indray rehefa mivanim-potoana izy mahandro zavatra, mahandro mokary, mikarakara sakafo, dia zarainy amin'ny mpiray vodirindrina aminy sakafo iny. Dia namaly Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe izany olona izany dia anisan'ny vahoakany paradisa. Titsika tenenina amin'izany tantara nitenenina Rasul sallallahu alaihi wasallam izany raha laisana bavenjana isany dia ny hoe ny imany, le finoana izay miraikitra ao anatin'ny fotsika io mila ampiarahana an'izany fitondran-tena mendrika izany. Andaotsika hiaraka hieno hadisy hoe ty hadisy ty zany manazava fa hoe otriny ahoana le olona manano, otriny ahoana Allah subhanahu wa ta'ala mandray an'le soalan'olona. Oviana Allah subhanahu wa ta'ala manaiky no sady mandray an'le fivavahana izay ataon'ny mpanompony. Hadisy al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe innama ataqabbalu as-salata mimman tawadda biha li'azamati ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرمل ورحم المصاب. الله سبحانه وتعالى am ti ten ti de ten mana hoe tena marina izy
fa ny fivavahana ny soala izay ataon'olona ny soala ho raisiko na ekeko dia ny soala n'olona izay manambany tena manetry tena tanteraka izy amin'ny voninahitra wala miastatilo biha ala khalqi ary izy tsy miebiebo na tsy manambony tena amreo iza amreo zanak'olombelona izay miray monina aminy wala miobit musirra na ala maso ety ary izany olona izany ihany koa dia tsy mizingizina tsy mifikitra tsy mitazona n'le fahotana tsy mifikitra amin'izay fahotana izany wakato an-nahara fi dhikri ary ny atoandro dia lalina ao anatin'ny fahatserovanahy wa rahima al-miskina wabna sabila wal armala wa rahima al-musab ary izy dia mamindra fo an'ireo mahantra sy ireo ivehivavy mativady sy ireo olona izay niara lozana tratra ny fitsapany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka hitantsika amin'izany hadisy izay nitenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany fa hoe io fivavahana izay ataontsika io raha ohatra tsy miaraka amin'ny fitondran-tena dia tsy ekeny Allah subhanahu wa ta'ala velively. Indraindray manko tsika mahita ny mpino islam hoe mandeha manao sola 5 fois par jour anatin'ny masjid kanefa le sola ataony anatin'ny masjid iny tsy miaraka tsy misy an'izay fitondran-tena mendrika izay rehefa ao arinan'ny vita le sola dia mivoaka ty ivelany izy zavatra hafa no ataony na izy mandeha manompanompa olona na izy maneho an'le toetra ratsy manoloana an'le mpiarabelona kandro izany fivavahana na sola izy ataontsika izany tsy ekeny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany. Ka ititsika tenenina rahalahy sy anabavy ary ray amareny ajana isany fa hoe ny fitondran-tena mendrika dia anisany mampiakatra amin'ny voninahitry ny olona iray eto ambony tany sy any akoatra. Allah subhanahu wa ta'ala rehefa niderany Rasul sallallahu alaihi wasallam ao anatin'ny Qur'an ao anatin'ny boky masina anazy dia tsy niderany ny mpaminany izy amin'ny alalan'ny fanompona tsy niderany Rasul sallallahu alaihi wasallam izy amin'ny alalan'ny hoe Rasul sallallahu alaihi wasallam anisan'ny olona namoaka fanampiana ho an'ireo maharitra fa ny zavatra voalohany niderany Allah subhanahu wa ta'ala azy dia ny hoe wa innaka la'ala khuluqin adhim, ianao Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tonga amin'ny faratampony ny fitondran-tena izay anananao. Allah subhanahu wa ta'ala zany rehefa niderany mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia niderany tao amin'ny alalany zany fitondran-tena mendrika izany satria Rasul sallallahu alaihi wasallam izy ilaina mpianatra antsika an'izany fitondran-tena mendrika izany amin'izany fahaizana miara-miaina amin'ny mpiarabelona izany amin'izany fahaizana miara-miaina amin'ny olona izay miara-miaina aminao eto ambony tany. Ka eto am-pamarana dia nititsika tenenina fa hoe ny fitondran-tena mendrika ry mpino islam dia anisan'ny toetra tokony ananan'ny mpino islam izany ary anisan'ny toetra izay mampiakatra amin'ny voninahitry ny mpino iray eto ambony tany sy any akoatra. Ngatatsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala aigany tsika tsirairay avy mba omeny an'izany fahaiza mitondra tena izany eto ambony tany sy any akoatra. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.